Miarabantsika tompoko, Lydia Mbasy Academy. Androany dia ampianatra antsika ny fomba fitendry tsapiky. Misy fomba fitendry tsapiky karazany maromaro fa ataoko simple aloha izy eto. Nefa tarina hoe tsapiky izy dia miankina amin'ny feon'ny batterie. Izany batterie antsika zany dia vitesse-ny 161 bpm. Mizara anankiroa fitendry sady kilalaka izy no tsapiky. Azavaiko any amin'ny farany no mahasamihafa an'ireo fandoary arahano ary ty misy fomba fitendry maromaro atoroko anao eto amin'ity vidéo ity. Matetika enontsika ny anatina hiran'olon-kafa izy hira tsapiky na hira kilalaka any amin'ny artista ireny. Manova abonné amin'ny page ianao raha tia hitany toyany amin'ny manaraka. Raha liana ny fampianarana indray ianao ka tia azo exercice isan'andro dia manasanao hiditra cours en ligne. Manasanao raha hipartage ity vidéo ity nafinaritra anao le izy ny mizara ohatran'izao. Tao anatin'ny fotoana maro moa ny karovako an'izay dia zaraiko amintsika le izy ao anatin'ity fotoana fohy vidéo ity. Tsy lany lanina ny création raha ohatra ka azonao le principe sy teknika fomba fitendry anazy dia na ianao raha mahita fomba fitendry hafa kokoa noho izay nataoko izay dia misaotra anao nanaraka an'izay.